Ty le fiangonana tsara indrindra napetraka Andriamanitra amonjena ny olona, ny olombelona rehetra. Dia hotohizana ary ny fampianarana arak'izay satria zava-dehibe dia zava-dehibe ny mahafantatra ny marina. Dia rehefa mahafantatra ianao tsy miafina anao ny marina dia raiso ny fanapahan-kevitra. Ny fampianarantsika moa dia ny farana teo amin'le hoe mitondra inona ao anatin'ny olona anankiray ny batisa, ilay tena batisa. Ny valiny dia hoe mitondra fananganana anaka, izany hoe zanaky ny devoly le olona hatrizay ny ainana. Fa rehefa vita ilay tena batisa original izy dia tapitra treo amin'iny fotoana iny ilay mahazanaky ny devoly azy, izay nampiariary fa olona nofo mpanota andevony ota izy. Dia foana daholo izany rehetrarehetra izany rehefa mandalo eo amin'ny batisa. Fa ilay fanahy izay maty tao anatin'izay fotoana rehetra ny ainana izay kosa no manjary velona indray ao aorianany iny batisa iny. Tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty dia tahaka izany koa ny andehanan'le olona amin'ny fiainana vaovao ny tenin'Andriamanitra, izany hoe ilay fanahy tao anatin'izay maty dia atsangana indray. Dia rehefa mitsangana iny dia nitadidio fa matoa velona sy nitsangana iny dia nisy fanahy masina tao anatiny. Dia io indray zany no miteraka n'le hoe zanak'Andriamanitra. Le fanahy rehefa novelomin'ny fanahy masina no atao hoe zanak'Andriamanitra. Amafisitsika amin'ny alalan'ny teny izay efa nivakiana teto zany mba ahafahantsika manohy ihany koa zany resaka zany ary amin'ity androany ity. Ao amin'ny bokin'ny Romanina dia ny toko 9 ary novakiana andininy 5 ka hatrany amin'ny andininy 7. Romanina toko 9 andininy 5 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa tsy nandray ny fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay iantsontsika hoe Aba raio. Ny fanahy dia miara amin'ny laza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Ny teny dia efa vakiana matetika ary na tsy nisy ary ny fandarana fotoana sy ny famarinana za mino hoe betsakitsika ny efa nandrea izany teny izany. Dia zao ny voalazany hoe tsy nandray ny fanahy-pandevozana. Le fanahy-pandevozana eto fanahy petit f kely, le fanahy ao anatin'ny olona. Dikany dia hoe nandray fanahy le olona fa nazavainy ny soratra masina izay nisoratan'ny apôstôly Paoly mazava tsara te io fanahy niraisinare io hoy izy dia tsy fanahy-pandevozana. Izany hoe misy fanahy velona ao anatin'ny olona zay le nandray ny fanahy izy, fa saingy tsy fanahy-pandevozana indray ozy izy ho amin'ny tahotra, fa fanahiny zanaka natsangana izay manamarina zany hoe natsangan'Andriamanitra ho zanaka ilay fanahy ao anatin'le olona. Dia rehefa natsangan'Andriamanitra ho zanaka, zany hoe velona io fanahy ao anatin'le olona io dia io sy ilay fanahy masina eo amin'ny 9 no miara milaza hoe zanak'Andriamanitra isika. Ny dikan'izay araky ny fanamafisana sy ny fanazavana nataoko teto foana dia zao, raha mbola tsy tonga anatin'ny olona zay hoe fanahy velona zay, ary indrindra raha tsy mino izy fa misy ny fanahy, dia mazava zany fa tsy zanak'Andriamanitra izy, satria io fanahy misy eo anatin'ny olona mihitsy ampiny le fanahy masin'Andriamanitra no miara milaza fa zanak'Andriamanitra le olona. Fa raha mbola tsy tonga amin'izay le olona zany hoe tsisy fanahy ao anatiny, mbola maty le fanahy, mbola tsy zanak'Andriamanitra izy, mazava loatra, mbola an'ny devoly. Dia nazavaina tsara eo amin'ny 7 hoe raha zanaka ozy dia mpandova sady mpanovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy ihany koa. Zay zany ny zavatra entin'le batisa, fahafatesan'ilay nofo andevon'ny ota, fahaveloman'ilay fanahy, dia miampy an'ilay fanan'Andriamanitra, dia lasa zanak'Andriamanitra. Dia ireo anankiroa ireo, le fanahy sy ilay fanan'Andriamanitra no miara milaza amin'Andriamanitra hoe Abaray eo. Izany hoe manomboka eo zany ny fananganana anaka, atsangan'Andriamanitra ho zanany ny olona anankiray eo amin'ny fahavitan'ny batisa, raha ilay tena batisa original. Zay ny anankiray. Dia rehefa velona iny fanahy iny dia inona amin'izay ny zavatra mitranga. Ity teny ity zany novakitsika farany tamin'ny fandarantsika farany fa ho vakian'Andria mandeha izy ao amin'ny bokin'ny Koritianina 2 dia ny toko 4. Koritianina 2 toko 4 andininy
40 amin'ny anaran'i Jesosy ary no amakitsika ny teny manao hoe ary tsiketraka izahay fa na dia mialevona aza ny toetra ivelany de havaozina isan'andro kosa ny toetray anatiny. Zany hoe manamafy tsara ny zavatra efa niresahantsika teo ity tenin'Andriamanitra ity hoe tsiketraka izahay. Iza moa aloha nanoratra nyity? De ilay Paoly apôstôly nanoratra ilay Romanina nivakitsika teo any zay mampitohy ny teny iny amin'ity teny ity indray ary. Tsiketraka izay ho Paoly satria nahoana? Na de mialevina aza ny toetra ivelany. Raha isika olombelona no mandinika tsisy olona manana zany hoe toetra ivelany sy toetra anatiny zany, fa ny toetra de ray ihany de le ao anaty ihany miseho hoe ty ivelany. Fa ny dikan'le toetra ivelany sy toetra anatiny eto de misy fanazavana kely moa ho antsika zay manana baiboly ery ambany ery ny dikan'le toetray de hoe olonay. Zany hoe te hanambara ny apôstôly Paoly fa misy ny olona ivelany ary misy ny olona anatiny. Lay olona ivelany araka ty tenin'Andriamanitra ty de zao hitan'ny masonao zao, io vatatenanao io tenanao io natao hoe olona ivelany. De io le nresany hoe mialevina satria nahoana? Meantitra, meosa ary ny farany de maty, ary rehefa maty de lasa vovoka. Zay le hoe mialevina zay. Fa izaho ny apôstôly Paoly de tsy kivy am'zany ary tsiketraka an'zany fa na mialevina ary io ka hifarany amin'ny fahalovana tokoa de hoy izy hoe havaoziny isan'andro kosa ny toetray na le olonay ao anatiny. Dika zany de zao hoe misy fizarana roa na fisina anakiroa ao anatin'ny olona anankiray. Ny fisina voalohany ny ivelany, ny fisina faharoa ny anatiny. Ka rehefa tonga ny fahafatesan'ny olona de mialevina sy mialola ivelany. Fa le ao anatiny kosa havaoziny isan'andro tsy tratra n'le hoe fahalevonana sy le hoe fahalovana. Tsy tratra. Fantaratra fa misy fisina roa ao anatin'ny olona ivelany, olona anatiny. De ile hoe toetray anatiny io le olona anatiny io tsy inona io fa le fanahy miampy ny fanahy masina izay milaza hoe zanak'Andriamanitra. Ary zay no natonga amin'ny Paoly tsikivitsiketraka hoe na ho faty ary ty ka ialevina iao aloha tsy mampanino izy fa le ato anaty kosa. Andoky to izantsika eo amin'ny andininy 17 sy 20 amin'ny Koritianina io any andininy 17 sy 20 izao no voalazan'ny teniny hoe fa ny fahorinay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatateraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakariva ao anay. Fa raha tsy mijery ny hita izay fa ny tsy hita, fa ny hita de ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Zay ny teny marina zay. Le ivelany zany le atao hoe hita, zay mitondra fahoriana de lazain'ny Paoly hoe vetivety sy maivana zany. Ka zay hoe tsy mijery an'iny hita iny fa le tsy hita, fa io hita io izy de vetivety foana, le ivelany io lay tenan'ny olona, fa le tsy hita no haritra mandrakizay lay fanahy ao anaty ho zanak'Andriamanitra. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe ahoana moa ry pasitera ny tanteraka an'izany? Ianao zao vatatenanao io zany de aloha de lazainao fa le fanahy ao anatiny indray no zanak'Andriamanitra de io naharitra mandrakizay fa le ray oloha. Ahoana ny tenin'Andriamanitra milaza fa hatsangany io maty io sy ny karazany de le tsy hita ve de ahoana ny andovany zany fanjakan'ny lanitra araka le Romanina 9:7 hoe ny zanaka no mandova. Zay indrindra le tsy fahafantarantsika ny soratra masina araka ny nambaran'i Jesosy hoe mahadiso hevitra anareo tsy fahafantaranareo ny soratra masina. Ndao tsika maky teny any ary eo amin'ny Koritianina io ihany toy izantsika de ny 15 indray ary andininy voalohany. Koritianina faharoa 15 andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy 4. Koritianina voalohany 15, Koritianina faharoa azafady 15 andininy voalohany ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny voalazany teny ary fa fantatsika fa raharavana ny tranolaitsika ety an-tany de manana zay voarafitr'Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary misento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa, fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izay amin'izao lay izao dia misento noho ny mahavesatra antsika, satria tsy tiantsika ny endahana fa ny mba hotafiana koa mba hatelin'ny fiainana ny mety maty.
asa raha ho teny vaovao aminao zao fa dia zany zava-marina zany. Fantatsika io sy fararavana ny tranolayntsika ty an-tany. Io tranolayntsika ty an-tany io dia tsy inona fa le olona ivelany ty vatantenanao ty. Dia manana zay voarafitr'Andriamanitra isika ohatrany hoe manana tranolay afaka ohatran'ity vatantena ty zany ny olona zay efa zanak'Andriamanitra io aloha. Dia trano tsy natao tanana zay maharitra mandrakizay. Marina zany. Tinga mandainga zay milaza fa maharitra mandrakizay vatantena io e. Io le ndresahan'ny teo mialevona makany amin'ny fahafatesana ny hafarana tsy maharitra mandrakizay zany. Ary tsisy olombelona velona mandrakizay zany ny vatantenany. Fa zao misy vatana hafa, tranolay hafa zay namboarin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato tsy nataon'olona izy fa voarafitr'Andriamanitra dia io no haharitra mandrakizay. Dia toizana ny teny misy ento atanatiny ity isika zany hoe misy vatana ety an-tany dia misy misento ao anatiny ao. Iza le misento ao anatiny? Le fanahy zay tsy mbola manana vatana fa miaina ao anatin'ity vatana mety maty sy mety loha ity. Zay mahatonga azy hoe misento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika. Zany hoe dika zay zany dia zao le misento ao anaty eo zany efa manana trano fa saingy tsy mbola ino ny tafiny fa mbola le trano zay mety maty sy mety loha. Dia ny tranon'io fanahy ao anaty io zay tiany ho tafiny fa mbola tsy tafiny dia io le hoe voarafitr'Andriamanitra tsy natao tanana maharitra mandrakizay. Dikany dia zao misy zany vatana hafa na tena hafa akoatra ny ty tenantsika olombelona ity zay mety maty. Dia itenana vatana hafa zay akoatra ny ty tena io no tena na vatan'ilay fanahy ao anaty. Fa le fanahy ao anaty zany zay zanak'Andriamanitra dia mbola mialokaloka, mbola atao anatin'ity vatana anankiray ty mety maty sy mety loha ity. Fa manana vaovao zany izy io zay anazy manokana fa tsy mbola raisiny ankehitriny fa any an-danitra namboarin'Andriamanitra. Zay le hoe tranolay maharitra mandrakizay. Zay ny dikany teny izay nazavaina teo io. Dia zao ary ny fotoana moa miazakazaka dia miazakazaka fa zao azo novakiana zany toy ny amin'ny hatrany amin'ny 15 dia atakatra zavatra hafa ianao. Fa zay nomeko anao zay zany ny tena zava-misy fototry ny zavatra marina mahazanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra zay tsy ndriky tsara hoe ty zany vatana hafa dia io faty io meloa io dia mialokaloka ao anatin'io meloa io le fanahy zay atao hoe zanak'Andriamanitra. Fa mampanantena ny ten'Andriamanitra hoe misy tena sy vatana vaovao zay anio fanahy ao anatinao io fa saingy tsy mbola tafiny amin'izao fotoana izao. Fa namafisana ao amin'ny Koritianina io ihany fa ny Koritianina voalohany no anamarinantsika n'izay teny zay. Koritianina voalohany 5:10 dia andininy 4:70 ihany. Koritianina voalohany 5:10 andininy 4:70 manamarina zay teny zay vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary manao hoe afafy tena araka ny fombanaina izy, atsangana ho tena araka ny fomba-panahy. Raha misy tena araka ny fombanaina dia misy araka ny fomba-panahy koa. Asa re raha mba hoe efa fantatrao mare zao teny zao sa androany vao eninao na mety efa nandalo teo masonao fa tsy fantatrao fa dia zao vao misokatra eo aminao. Afafy tena araka ny fombanaina izy ny olona rehetrarehetra zany le atao hoe izy zay nazavain'ny Paoly eo ambony eo fa tsy vakitsika intsony. Ny atao hoe afafy tena araka ny fombanaina dia zao ny famafazana ny tena araka ny fombanaina dia ny firaisan'ny lasan'ny vavy mpivady dia miteraka. Zay zany ny dikan'io. Dia manome tena iny dia iny tena iny na le zanakaterany zareo rehefa avy eo dia iny zany le atao hoe tena araka ny fombanaina. Dia namafisina fotsiny dia zao hoe nafafy izy tamin'izay dia rehefa maty izy dia atsangana ho tena araka ny fomba-panahy. Dikany dia zao tsy ty le avy amin'ny fikambanan'ny lasan'ny vavy ty tsoa zany lay atsangana rehefa tonga ny fitsanganany maty fa ilay vaovao izay nataon'Andriamanitra fa tsy nataon'ny olombelona. Tsy avy amin'ny firaisan'ny lasan'ny vavy tsony na ny fikambanan'ny mpivady intsony, tsy avy amin'izay tsony ny vatana ho raisin'le fanahy fa ilay tranolay nataon'Andriamanitra tsy avy amin'ny olombelona fa nataon'Andriamanitra lay aharitra mandrakizay. Zay ahafahako miteny ary
fa rehefa tonga ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany dia zao ny tadidio, zao ny tadidio. Raha misy maty mitsangana, tsy le vatana izay an'le olona efa lasa vovoka iny intsony no amboarina indray dia lasa olona vaovao, diso zay. Fa le vatana vaovao any an-danitra no hampidinina ho raisin'le fanahin'le olona rehefa mitsangana amin'ny maty ny olona anankiray. Mazava tsara ary fa ny olona maty amin'izao fotoana izao dia mazava araka ny efa nentiko teto izay sombim-pampianarana izay hoe le vatan'le olona dia mijanona ao anaty fasana any ambanin'ny tany meloha. Ny fanahiny raha isan'le olona itsangana izy dia any amin'ny paradisa, miala sasatra, mitsahatra, miandry ny fananganana azy. Dia rehefa tonga amin'izay zany fitsanganan'ny maty amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy dia tsy ity vovoka ity intsony no akambana amin'le fanahy ato anatin'ny paradisa, fa le vatana avy any an-danitra no omenan'le fanahy ao amin'ny paradisa, dia iny no ifoazany rehefa tonga ny fitsanganan'ny maty. Dia zay no mahatonga azy manamafy tsara eto amin'ny 470 eto izay araka ny fampianarantsika eto hoe raha misy tena araka ny fombanaina le nazavaiko teo, dia misy araka ny fombam-panahiko zay anamarinana tsara fa hafa tokoa le amin'ny fombanaina dia mbola hafa la ihan'ny fombam-panahy, fa tsy ny an'ny fombanaina iny ihany no raisin'le fanahy rehefa avy eo, fa le vatana araka ny fombam-panahy. Samy hafa tanteraka zany reo e. Dia le ray mijanona anatin'ny vovoka, fa le ray no raisina rehefa tonga ny fitsanganan'ny maty. Farany manamafy an'izay rehetrarehetra izay ity andinin-tsoratra masina ity ao amin'ny Kolosianina dia ny toko 7. Kolosianina toko 7 dia vakitsika ny andinin'ny 7 sy ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Kolosianina toko 7 andininy 7 sy 4 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Zay ny zavatra hitranga zay. Maty ianareo zay izy, inona moa le maty? Ingy hoa le hoe misy maty foana eo amin'le batisa zany dia fahafatesana no raisiny eo e, le tena nofo iny. Dia mialokaloko anatin'ity vatany ity amin'izay zany le fanahy zay misy fanan'Andriamanitra tsy hotantsony eo anatin'le olona, zay le hoe efa maty ianareo. Dia tsy mijanona amin'ny mamaty azy fa niarana tsangana. Inona le natsangana? Zay le amin'ny andininy voalohany eo amin'ny Kolosiana toko 7, le fanahy indray ny velona ao anatin'le olona dia io mialokaloko anatin'ity vatantenan'ny olombelona mety maty ity. Dia ny fiainanareo izy miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Inona moa dikan'le fiainana miara-miafina amin'ny Kristy? Ny atao hoe miafina nge dia hoe misy fa tsy hita e. Zay fotsiny. Misy zany le fanahy fa saingy tsy hita. Fa rehefa tonga amin'izay Jesosy Kristy dia miara-miseho, zany hoe miseho Jesosy, hitan'ny olona zay hoe zao ny tena endriko Jesosy, dia amin'izay koa zany vao miseho amin'izay le fanahy hoe hay ohatra zao le fanahin'le olona, saingy le vatana vaovao no ahitana azy. Dia zay no amafisiny ity andinin-tsoratra masina omeko anao farany ity ao amin'le Koritianina teo ihany voalohany toko 5:10. Koritianina voalohany toko 5:10 dia no tsara ny andininy fa 1:50 sy 2:50. Amin'ny anaran'i Jesosy, Koritianina voalohany toko 5:10 andinina 1:50 sy 2:50, izao ny voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy: indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovahana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana. Dia azonao tohizany andininy 7:50 sy 4:50. Fa raisiko tsara zany hoe rehefa tonga Jesosy zay le maneno ny trompetra farany dia ny maty ozy izy atsangana tsy ho lo intsony. Raha le tato iny no mitsangana, zany hoe le eo amin'ny vovoky ny tany ihany no mitsangana, mbola ho lo iny. Fa matoa atsangana tsy ho lo intsony dia le any an-danitra le tena vaovao no ampidinina no omena azy ho an'le maty zay. Ho an'le tsy maty kosa fa tratra velona dia hoe ao anatin'ny ray mpimaso dia hovana isika. Raha ohatra moa ka ity ihany ny vatana andova fiainana mandrakizay hovaina atao inona io, fa hovana esorina vetivety io dia raisina lay tena vaovao ao anatin'ny ray mpimaso dia mitranga izany.
dia le tena ny fanahy io. Zany ny zava-miafina hitranga amin'ny andro farany. Tsy ho tonga amin'izany ny olona nefa raha tsy mandalo an'ilay batisa tena original. Dia io zany tena zanak'Andriamanitra io fanahy io dia io no manana vatana vaovao any an-danitra zay ho raisina rehefa tonga Jesosy. Raha maty le olona tsangana izy dia ino ny raisiny? Raha tsy maty ny olona dia miova ao anatin'ny raim-pimaso mandray an'io tena vaovao io. Ka an'izao no teny apetrako amintsika rehetra ary, satria ny fotoanantsika mialasa dia mialasa. Raha mbola ao anatin'ny fampianaran-diso ianao, tsy ho fantatrao zany ary tsy ho azonao zany.